Ary tolotra nareo anio fizarana voalohany amin'ny tantara nosoratany CD ranantenaina Rabearnala fisaona na mampiorokoditra ho velomin'ny Liva Vantso Arsène Faly Hervé nandray feo Tovy Razany Mamonjy nanatotosa Andarliva. Teny ambony fiara zany zay rehefa andeha ody aty Andrenivohitra no niaran'le lozy. Tokony teo amin'ny 7 sasany ariva teo eo no nitrangan'izany. Enjana tokoa ny fifandonana ka tsy nisy tafavoaka tamin'izany izy telo mianaka. Mampalahelo e. Andray rafo. Fa everinao ve Morotsanta fa tonga ho azy zao alahelo ko zao? Tena malahelo anao tokoa tamin'izany zavatra ninjady taminao izany rafo. Aza misosoka alahelo tsony re. Aza misosoka alahelo ianao. Alahelo inona tokoa moa no tsy isosoko amin'izao e. Fa orin'inona mangidy mihoatra izao avy lao re izany ho any e. Mahavisatra tamiko izany ry Tsanta. Mahavisatra. Razana telo indray nasitrika valapitra tao an-trano. Razana telo indray nendrasapaty tamin'ny tao anatin'ny atelona. Razana telo indray nifosin-damba. Razana telo indray natao veloma farany tany am-piangonana ary razana telo be zao indray nasitrika tao am-pasana. Mafy izany. Tena mafy no fijanonana. Mitrakary rafo fa lehilahy. Maniso aza antenao izany ry Tsanta. Mety zareo hiatrika ny fiainana fa aza manao toy io ianao e. Teza tsy nieterako amin'izao ianao. Nireko, ny olon-tiako, ny anabaviko indray nataoko veloma tao anatin'ny iray mpimaso. Maty tsy hitako ny ilana nenina koa ry Tsanta. Raha mba afaka nanao izay azonao natao ihany tokoa ianao mantsy a. Eny nefa efa izay ireny lahatra ravo a. Lahatra tokoa ny fitenenana. Fandaran'Andriamanitra. Ary ny tsy tokony ho adininao ihany koa nge dia izao e. Mbola samy andalo amin'izany avokoa nge ny olombelona rehetra etsika rehetra. Dia maninona ary any tsy maty na ninona any tsy maty niaraka tamin'izy ireo? Satria tsy mbola tonga re ny andronao e. Fa ahoana? Zany tokony voaloha-paty tamin'izany. Ary anisan'ny tompona andraikitra voalohany tamin'ny fahafatesan'ny fianakaviako ary Tsanta. Aza mepanga tena toy izany re ianao ravo a. Jereo angety izahay ratra kely fotsiny. Ary ilay tanako tapaka azy ty efa sitrana sady. Fa izy ireo kosa lasa tsy niverina intsony. Tsy verina mandrakizay izy ry Tsanta. Fa tsoko tena nieny. Ravo a, inona ry ty? Inona no anenenanao amin'izany? Tsy tokony andraikitra ianao na dia teo amin'ny familiana tokoa azy. Efa natao angeny fa mitorana ary hita fa ilay fiara lehibe ny diso tamin'izany. Tsy manaiky an'izany ahy. Izany ny fahamarinana ravo a. Naleoko ny gadra. Nalaiko ny gadra ry Tsanta. Toy izay iaina amin'izao fiainako izao. Tsy fantatr'Andriamanitra re izay mahasoa ny fiainanao e. Dia izao ve no mampity ny fiainako? Izao no mahasoa aho ianao? Ahoana koa aza mba fijerinao izany Ka ny fihevitr'Andriamanitra nge rafo tsy fihevitritsika olombelona tsy fihevitrao. Ankehitriny tsy misy afaka ny anala ao anatin'izao fahoriako izao intsony. Mitrakay ianao afa lehilahy. Tsy mety ny resy tsy miady toy izao re rafo. Ady amin'inona ozy izy ianao ady amin'inona? Ka ady amin'ny alahelo sy ny fahoriana re. Marina izany. Efa resiny sady ankehitriny. Lafo tsisy mpanarina intsony. Te atoraka. Dia tsy te hifotsony rehefa avy eo. Eny aza matahotra ianao fa eto aho vonona ny olo-tanànanao e. Fantatro mantsy fa fotoana ilanao an'izany mihitsy izao.
Ravo fa inona ary ty ataonao ty fa izy ianao ty andray efa traiza zao no nitady anao nefa tsy nahita anao mihitsy so ihany azy zany fa nandalo tamin'ity toerana ity fa oly jereo ange Ravo e tena mamobe mihitsy ianao mamo fa maninona re ianao no manao an'izao e zao e sakaiza toka aloko misotro toka fotsizoraka sotro toka raha mbola avelaina ihany de okizay e andao fa entiko mody ianao entinao mody ay zany tena mody andao rehefa ateriko any an-tranonao ianao e aterao ary de aninona fantatro fa tsy ho tonga any mihitsy mantsy raha zao ianao zao e tena mamobengy ianao Ravo e fa izy raha lazainova mamo andao re Ravo lazanova mamo andao fa za manao an'io moa e zaro alora ka raha misotoka amiko eto no antsy misy zany rehefa andao e andao ireo hoe tsy titoka milay tsy vaolana io re Ravo milay io tsy vaolana io tsy maintsy sotrony ty tsy maintsy sotrony ty na vaolana na tsy vaolana mba manampy anazy noko ny zavatra nyrady tamiko de mandra-paoviana nefa ianao no anao an'izao foana Ravo de ringe efa tena visana ka okizay ary re okizay mihitsiny iny ka izany mihitsiny tena efa tsy mahazakatrena trony izy mademoiselle fa eto mandriany avizay sao de mamaketra anatoko eny re nefa nge tsy zakako ty izy ataoko ahoana re zao fitondra azy io any an-tranony any am'izao amamony zao e ano atao de zay ataonao aloha fa eto mandriany eo e ataovy eto amin'ny soroko ary reny tananao Ravo ndray mafesatra be izy zany ohatray fa ahoana ty zao sy ty aloha re mba pio re ay fa ahoana ary tsanta fa izy io ohatray Ravo ve ty eny re ao mba pio maninny ary mamobe ny le daly zany eo aloha re so azy ianao fa mba nandalo teto fa raha tsy zany angamba de asa fotsiny fa de maninona kosa rany de manao tampona be ohatran'izao vao mijanony mba fantatrao moa fa fidino azy ve ny ohatr'izao eny na izany kosa aza eo aloha rery zao sy mba pio ahy hitondra azy ty fa tsy zakako ange izy eny ka raha tsy nandalo teto aho zany de inona no nataonao taminy teo ka ahoana ny fomba nitondranao azy ka tsy maintsy tonga ny trano izy nanampy ahy ianao na tsy tsy amela azy irereto mihitsy mantsy eny ary eo atsika aloha hiara hibata azy ao ary mahazatra koa izy zany mavesatra endeo mafy fa taritarika ny tompony andraso ary aloha izy koa le mitambezatra be aty mihitsy eo ary ianao mela anao fa aloha izy ho babeko de aza tsy indrindra rery zao sy tsy maninona raha fa didiny mampinamana reo zao ianao ndray ve ny alatsiny am'izany andao ary fa inona ary ty nataonao ty Ravo tena mbola marary be zany lohako zany rariny raha tsy mbola hisava ny toka ny fotronao fa efa be loatra mantsy zany ve mariny fa ahoana nataonavako tato trano tato so ihany aloha fa nandalo ihany koa zao sy fa raha tsy nisy azy tena sahirana be nitondranao taty ve ary ny kansoko nataonao aiza feno loha be de nesoroko aloko zany ve hatramin'ny lamosiny zosy koa aza feno ange ohatray nandoavako ve tena marina tsisy tsaroko tsony zany ry tsanta tena mamitampina tokoa ny ianao am'izay olona tsy mba zatra misotro toka akory moko zatra eny any rehefa kelikely ndre fa mbola mieritreritra ny heverina any amin'iny toeram-pisotroana indray nga ianao kinona moa vahaolana hita koa ianao inona fa efa hamony tena mihitsy ve ianao ty Ravo mamony tena tokoa fa tsy mety maty adalana ny ianao sy filazanao sy fiheveranao azy tsy mampanina zany fa zay no izy manana ndraikitra eo amin'ny fiarahamonina ianao ka nahoana ary no hivary lavo toy izany sy efa te ikosoko any anarako eo amin'ny boky ny fiarahamonina azonao zany zay no antony tsy mendrika ny isoratra akory mantsy aho hoe olona ao anatin'ny fiarahamonina any amin'ny boky ny lanitra any angamba ny tsara noratanandreny anarako miaraka amin'izy telo mianaka
Izy telo mianaka nge tsy ho namanao tsony na ho ela na ho aingana mandrak'izay zany. Fa nahoana nefa e? Ary noho ny fahadisoan'izany nahatonga an'izany a? Tsy noho za ihany, za nge nahatonga an'izany e. Fa tsy azonao mihitsy ve le izy e? Efa manomboka mahazo azy kelikely ihany azao. Ary efa manakaiky ny fianakaviako tsikelikely ihany koa. Tandindon'ny olona efa maty foana no manalokaloka anao tahaka an'izany e. Ary zany mahatonga anao ohatran'izany. De inona moa zany nenao zany? Ka noho ny fitiavako azy ireo nge tsy anadinoko azy. Raha tena tia azy ireo ianao Ravo, tokony avelanao izy andry amin'ny mpiadanana. So ianao mihevitra fa sambatra izy ireo any amin'izay misy azy any zao. Fa ahoana ho ianao? Tsy fahasambaranao azy mihitsy ny mahitanao manjombon-dava ohatran'izao Ravo a. Tsy ho faly amin'izany izy ireo fa vao mainka aza alahelo tokoa. Malahelo izy. Ary mety handatsa ihany koa. Anome tsiny sy ny sisa. Fa nahoana moa e? Satria nataoko nge nampapetraka azy ireo tsy satra any amin'ny toerana misy azy ihany. Aza adinonao afa misy dikany be dehibe tokoa nge no antony tsy nakan'Andriamanitra anao niaraka tamin'izy ireo e. Fampijaliana nge no iainako hatramin'izao ry Tsanty. Tsy mety mahita mangirana foana. Ianao no tsy mety mikaroka hazavana e. Ny hazavana misy fa ianao no tsy mahay manararoatra ny anjara tandrifinao. Raha mba velona teo mantsy izy telo mianaka ry Tsanta. Fa inona mihitsy ny tena problemo man'lahy ty Ravo? Fa ahoany? Tena mariny. Jereo nge kely. Tena niena kely tokoa mihitsy. Lasa nahay kely le lahy tika. Zany veletsy. Fa ngaila aloha dia tena tsy mba mahatsikaritra an'izany ka. Efa elaela letsy zay no nadinoko ny fiainako taloha. Elaela ho fina le izy. Taorina reny faorina anjady tamin'lahy reny ve sa? Mafy angeletsy reny. Mariny. Tena mafy. Eny e, niarahana hita tokoa miloha reny. Ary samy manaiky ny fiarahamonina fa mavesatra reny. Nefa tokony hitraka ihany le izy a. Tsy vialetsy. Eo mantsy ny tena ahafantarana fa lehilahy tena. Mba nahita karazana fahoriana ihany letsy fa tena mafy angeletsy zany mamoy havana mandrakizay zany. Eny, efa teo amiko tokoa lesy ny toerana ka. Andraso aloha. So dia dino lara fa ny olona rehetra tao an-tranoko mihitsy ange no raina foky tamin'iny loza iny. Tao anatin'ny raim-pimaso montsy. Tsy hita ny lana ninona. Sarova fa tsy mbola nahalatsaka ranomaso aho tamin'iny andro nandrenesako fa tsy misy hevitra tsony amin'izy ireo ka hatramin'izao fotoana resahako amin'lazao. Tena zany tokoa velisa Ravo. Tsy mbola nisy na dia gotin'ny ranomaso ray monja aza nipatraka tamin'ny tarehako. Manaiky lesy fa tena mafy tokoa zany. Oka tsy tsara ivelana anareo fa tsy mahasaka fahoriana. Eny, fa na inona mitona amin'ny fiainana lesy. Tokony hisy tonana lesona avokoa zany e. Inona moa lesona sy tonana avy amin'ny fahoriana e? Tena ilaina lesy zany e. Tsy amin'ny fandevenana fotsiny ihany fa amin'ny andro sisa rehetra mihitsy. Mbola miandro foana hatramin'izao letsy. Zay fotoana irotsahany io ranomasoko roviana. Inona ny fahoriana mazana indrindra noho izany? Inona no hoe ampirotsaka azy amin'izay fotoana izay? Ny tay anatin'ny lohako tany fotsiny miketriketrika ohatry ny vainafo. Ny endriky no misofotra alahelo. Eny, fa na izany lesy dinio ihany aloha fa olona mbola manana no aviny lany elahy. Tsy voatery amin'izao fotoana izao tokoa nefany. Raha amin'izao tokoa mantsy mbola milomano anaty fahoriana tanteraka. Na izany ara eno ihany ny afy. Raisany ny fanapiny. Eny. Zany eo ihany fa ono hiaraka mily kely aloha vetsika ro lahy. Anao inona? Isotro tema kely atsy amin'ny baratsy letsy. Tena tsy hoany letsy. Fa ahoana ary? Efa hitan'ny lahy ihany reny ezaka nataoko taloha reny tamin'ny fialana amin'ny resaka toko io. Dia ahoana zany? Raha zavatra hafa aloha mitondra ny lalana dia mandeha. Ka an'izao ny toerana hitako fa mahafinaritra ako. Dia mandra-pahoviana zany no nisotroany latoka. Rehefa tafiditra aminy angelesy saharitra ihany ny mialy. Fa volombelona amin'izany mantsy.
mbola hoiterany letsiny amin'izany zao aloha no mety anadinoko an'izao olako izao ny arako omena tsodrano nareko dia tena manimba vatana mitoka tokoa raho tena mavesatra tokoa ve mifahorinana enany ka tsy tsapany mpanontany tsy tia mamaivana an'izany tokoa nefa toa tsy tia hiatrika any ampitsonitsony ravo mijanona teo amin'ireny vonanisy ireny ny fiainany dia mba hanao ahoana ireny mety ho aviny amin'izany Zosy Santa marina ahoana fa misy inona sao dia mba hitanao alona le andravo nandalo teo aminao nga izy androany nandalo teo tokoa izy ny atoandrotoandro teo ka dia lasa nakaiza ka aiza moa no ahitanao azy fa tsy any ambara ihany fa ahoana aloha no nambarany taminao nitarika niaraka aminy tokoa saingy za tsy nety hitany ihany fa efa navoa teo aloha dia aleoko tsy misotro tsony ka efa tany ange ary Zosy fa tsy hitako tany izy zany ho fa tsy any ahoany tsy ao ambara ao izy ka ngamo eo any ny toera-pisotro toka za azo ny aleka ka efa nasisiko avokoa angeo reo bara efatra ireo fa tsy any izy ka andeha hisotro mihitsy eny ny elany teto andao aloha Zosy mba hampio hitady azy ka nyteny an'izany angaty eo nefa tsy nenao akory izy andao moro Zosy ka aiza nefa ry tsanta no ikaroana azy amin'izao ka mety nisy nahazo azy angamba any ananonanany ka retina tadavina ny azoko mafy loloatra mantsy izy iny aza manao an'izany re ianao tsy tsapanao mihitsy ve ny zavatra miatra taminy ka izy ary zay vahoaka ny tsy efa nidona paoriana tsy misy mivary lavy tahaka ny ohatran'ny ataony iny ka raha mba eo aminao tokoa mantsy ny toerana misy azy ngamba mety tsy hiteny an'izany ianao ry tsanta ka tsy vahaolana ho azy mihitsy ny fisotro toky anio iny adiny fa vao misava fotsiny ny alikola dia efa mitamberinao anatin'ny lohanao indray ny ati-tsainao mizaka ny mampafantatra azy an'izany foana nge ka izay ny tena mandreraka amin'le daly iny mihitsy mialina ihany moa ny andro fa andao re mba hanaraka andeha ve ianao ry Zosy sa tsy andeha ka andeha ho aiza ry ianao tsy hiverina ody eo ihany ve izy rehefa misava ny tokany tsy homandry amin'izao ny saiko ry Zosy tena mampalahelo ahy ianao ry tsanta tena mariny ka iza moa sisa no ianterana izy iny manana niza afa-tsy tsika senao tsika senao nge mba namany dia izay sisa tsy misy nizanizy tsy ray tsy reny tsy ray tapo tsy olotiana tsinitsinina fa dia onjononjony izy samy rery sisa ny fiainana dia mbola sahamela azy rery amin'izao ihany ve tsika izay mba hoe namany akaiky re tena marina izany ry tsanta nefa efa nanao izay azotsika natao tokoa tsika nefa rehefa tsy mety maina izy moa atao ahoana dia aiza ny tena fitiavanao namanao tahaka ny tenanao amin'izany eny ary tsy maninona ry tsanta fa raha tsy noho ianao noho ny ala heliko anao andeha hijongojongo rery amin'ity andro alina ity aloha fa raha tsy izany tsy nandeha mihitsy eny re misaotra ry Zosy sady tsy fantatra mantsy na ianao indray no aninona any andao ary ka andao ry aro hiverenana sesy avokoa ireo toera-pisotroana rehetra izao rehefa avy eo hita eo indray izay tokony ale zay andraso aloha fa tia kaiky no masonao ty sisa moramora eny ianao fa marary zany zay tsisy atahoranao tsony amin'io ratra io efa vitako pansement tsara mihitsiny misaotra ry tsanta misaotra anao fa raha tsy ianao tokoa angamba dia efa tsy haiko tsony ravo ahoana tsy fisaorana no andrasako aminao fa mba hiovanao amin'izay zay dia efa ampy mampalahelo ahy ianao to miara mizaka amiko ny alahiloko inona moa no mahampinamana antsika ozy izy ianao raha toa ka hifanary amin'ny sarotra mbola manaiky ho namako ve ianao ravo fa ahoana satria tsy mbola haiko na anaraka ny teninao anatsy fa ahoana ravo satria mantsy raha namako tokoa ianao dia to fa iratsrananao ny tsy fanarahako ny torohevitra ao dia aleoko mijanona amin'izao
Raha vo avelao nampy anao e. Efa vitanginy amin'ny fiainako e. Tsy mbola tafapitany aminao foana ve ny afatra zay efa narasaiko anao hatramin'izay Tsarovy re raha fa raha mbola zakony za de tsy mila anao an'izay zavatra tsy tokony ataonao mihitsy. Teniko izay. Tsanta. Fa manino ianao manao sorona amin'ny fiainanao tahaka izany noho ny amiko e. Tsy maninona fa aleo za hiara-devina aminao any raha zany no ilainy. Tsy mety zany. Fantatrao ve fa tsy mety zany nefa dia ataonao ihany? Aza mampitany fiainana roa samy hafa ianao e. Hafa ny ianao, hafa ny anahy. Jereo angety ianao raha hoe mampalahelo. Niratra mitare ianao. Tsy mampaninona zany. No mafinoriana raha mbola zakaiko raha ohatra ka hoe vitako. Ka rehefa tsy malahelo ny tenanao ianao dia mba tokony hitsetra ihany farafaratsiny. Tenako tokoa aza moa tsy hitako ny olona ka amin'ny fomba ahoana no hijereko ny hafa. Ravo ahoana mihitsy ry ny fomba hitako andresina lahatra anao ty? Ny fahoriako dia fahoriako ahariry ihany, tsy tokony lanjainy ny hafa. Ina ary no tokony ataoko ry Zosy? Tsanta, vehivavy ianao ary aza manao izay zavatra tsy tokony vitanao mihitsy. Ka izy angery Zosy tsy mety mihaino ahy mihitsy. Ka sady tsy mihaino anao izy no sady tsy mihaino ny hafa. Tsy mety hainao nizaniza tsony. Adidiko no mampitraka azy amin'ny alahelony. Nefa tsarovy fa mamofo tanteraka izy. Tsy mbola tafavoaka anatin'ny fahoriana izy hatramin'izao e. Ka amin'ny fomba ahoana moa no anampianao azy amin'izany? Te hanao zavatra be dehibe aminy any nefa. Tao manosika ihany izy tsy hitako e. Sarotra ny teny aminao hoe avelo amin'izao izy. Efa manakatona ny varavaran'ny alahelony tsy idiran'ny fampionana mantsy izy no mampanao azy toy io. Matahotra ange ary Zosy sao dia hamono teny izy. Ka tsy izany ve moa io ataony io ozy ianao e. Nefa maninona izy hoe ianao tsy mahavita mandray fanafody mahafaty dia mitelona an'izany tsy misy atakandro. Asa. Ianao moa tsy hoe ao anila mandrakariva andara azy amin'izany. Fantany fa tsy azony atao zany. Izay mahatonga azy mandany ny andro ny any amin'ny fisotroana any. Nefa saika matoka izy ny farany iny raha tara kely foana tsika sy ianao. Efa nameko izay mba fitsaboana sahaza azy ihany izy. Iny akaiky ny masony iny fotsiny mbola mivonto be. Raha izany rehetra izany ny herintsanta no tany saina. Efa mahery noho ny fahoriana ny dona taminy azy angamba ny firetiny amin'izao fotoana izao. Raha izay ratra menjady amin'ny vatany tsy ahoany akory izany rery Zosy a. Vao miditra ao an-tranony izy toy ny mahita ny malala olo tiany foana. Mahita andreniny ary matsiaro ny antanjandriny aminy. Efa elo azy zany. Dia artraiza marina ary zany ny tena fetran'izany ho an'ny olona mahafantatra ny tantarany. Za ve ny tena matanjatsaina ka manamaivana ny fahoriana miaritra taminy sa izy kosa no malaka ampiana? Aza manao an'izany re ianao ry Zosy a. Manana rehefa noana fa mba mety hiova tsikelikely eo ihany re izy. Ianao no miteny an'izany ko. Mino an'izany ahy e. Rehefa ezaka ny anarina sy ampitodika ny saintsikelikely eo tsika neny e. Tsanta. Ahoana ry Zosy a? Tsy nisy niafina tamiko nge. Ninona? Fa inona ty lazainao? Fantatro fa efa tam'ireny fotoana ny arahan'izy sy malaly reny fa tiany rao ianao. Maninona? Marina izany ry Tsanta sa tsy marina? Zany tsy zazakely mahafantatra tsara ny fihetsika eo aminy. Eny ry Zosy a. Marina fa tiany ravo tokoa. Lalina ihany ty fitiavany ty. Na dia nisy tokoa azy zany tato anatiko tato dia himalalany ny antefan'ny fitiavany. Tsy nampaninina azy zany. Nampandefitra ny fitiavako foana hatramin'izay. Hitanao amin'izao ihany koa nefa fa tsy mety mitodika aminao mihitsy ny ravo. Ka izany fitiavako azy zany koa ngetsy tiako fantany. Ka ny fihetsika ataonao amin'ny rehetra mitory fitiavana azy avokoa. Tsy hitako izay tokony olana amin'izany. Ny tiako lazaina mantsy dia vao mainka aza manakaiky anao amin'ny hatrany hatrany izao toerana misy azy izao. Fa nahoana moa no tokony hifanohitra amin'izany ndraika? Eny, fitiavana ho azy tokoa izany dia tsy idirako lalina loatra.
fa efa mahafantatra ihany ianao zao ry saosy dia mba miangavy anao tsy teny ninina aminy. Raha izany foana za matahotra ianao, tsy lazan'izany amin'izy anaiza akory ary. Misaotra mialoha. Za moa tsy mahita fa akaiky azy ihany koa ianao. Lazao ihany izy raha mbola manana finiavana ianao e. Manahy mantsy ary tsy anta fa soa ampalahelo le faran'izao tantara zao. Raha mbola tafahoana amin'ny foana tsy maintsy miteny azy arak'izay tratry ny heriko e. Mifahoriana lehibe ho ahy mantsy ny mahita azy amin'izao toerana misy azy zao. Vao mainka izy tsy ahita sy ny fitiavako azy. Malala aizy neny ary avyaza no izany. Ravo ino ty mampimenao e? Ina hoa mampimenao? Ravo io ny reny nofo nifandrinao. Neny Saloy, maninona ary raha entinareo manaraka anareo aty mahafinaritra aso toerana misy anareo zao nge enti manaraka anareo avafa safila hitsara rerety toy izao tsy misy tokony ataoko tsonge aty mavesatra loatra ny alahelo anareo tena tsy misy antony amiko tsony mantsy ny fiainako rehefa nilozanareo. Neny malala tolozanareo fajery fotsiny ary enti manaraka anareo. Saloy manotra tanana izy. Saloya andraso fa ho takarika ihany koa ny tananao. Saloy antatra soavoany azy takatry ny lehibe ny tanako ry Saloya. Saloy sisa Saloy sabrina manikitry indri Saloya lasy nisy malala dia lasa ihany koa izy ny asakazakana nentsika azy ireo. Saloya dia avelandry rereto ve Saloya fa aiza zany? Saloy nahitany Saloya teo dia izy tery mianaka ay nofy avoko ve zany rehetra zany? Nofy nofy azy ireo nanakatra ny tanako Saloy nisintona ho eny aminy fa tsy tody akory zany. Rehefa avy eo nisy azavana nanjy-piky dia lasy neny sy malala. Nahita an'izany koa Saloy dia lasa ny azakazaka namonjy azy ireo nefa efa kely tsy atakarako ny tanany. Tray fa inona raha nidika an'izany nofoko izany? Toatsaroko maivana na laheloko teo ampahitana azy ireo. Toa ny verina tamiko tao anatin'ny sekondra fohy monja ny fiainako taloha. Malala neny Saloy kely te hanaraka azy ireo anefa tsy hitako izay azoko atao. Tsy niteny neny fa nijery fotsiny. Nanana endrika nalahelo koa izy Saloy tamin'izany. Malala kosa tao faly mikakakaka mihitsy aza. Fa inona ny anton'izany? Dia malahelo tokoa ve neny any amin'ny toerana misy azy any amin'izao fotoana izao? Ohatrany hoe nofokatry ny alahelonao azy ireo no anton'izany Ravo Ohatrany tena akaika mihitsy izy ireo tamin'izay nofoko izay tsanta. Akaika anefa tsy takatro akory Saloy fa tsy azoko akory izay ny tanany natolony ahy. Na zany endriky ny reninao izany aza marina ianao fa malahelo anao amin'ny fiainanao amin'izao izy. Dia izany tokoa ve ry tsanta? Tsarovo izay nambarana anao fahavelony. Ie,
bedy foana raha misy zavatra tsy tiana ataoko nefa mbo isihako ihany zany ary mikapoka mihitsy azy indraindray izy tamin'ny fahakelinao na efa lehibe koa zange mbola niteny matetika izy de hitanao amin'izany eriko tsanta tsy tsapanao mihitsy fa tena mahatsiaro maivana inga teo pahitana azy ireo nefa de nofy ihany zany eny fa na de nofy aza natserovako fahasambarany ka miara-mifarana amin'ny fifoazanao zany tsanta tsaroko fa tena eo akaikin'izy telo mianaka mihitsy ny tokony isy ahy any ny toerako ravo a efa natokana ho tontolo roa samy hafa ny misy ny velona sy ny maty fa aza miteniteny foana ianao de raha tsy ova amin'izao tsy mono fiainako tsy tokony hanaraka azy ireo diny zao ve ahy mirediredy ianao tiako iverina amiko izay novoko izay ry tsanta mbola te hiaina an'izany fandrony aho fa nitelo ny aza raha mety na fampolo mihitsy tsy maninona mbola karazan'ny alaolana anatin'ny fotoana fo ihany ianao zany akanosana tsy te hiatrika ny fiainana raha izay moa no ahitako fahasambarana tsy ahitana hasambarana zany fa vao mainka aza manavezatra ny alahelo tsy teo aminao tokory tsanta ny toerana nisy aka miteny an'izany ianao zavatra tsy hisy mandrakizay nge zany ravo ary everiko aminao ihany fa tontolo lavitra ny velona ny misy ny maty zany tokoa de ho voafetra ho nofo fotsiny ve zany no nahitako sy ny ainako azy ireo zany mihitsy izy telo mianaka indray na folo tamin'ny fotoana fohy Ravo, aiza ianao fa izy zany to malala Ravo malaelo anao malala fa inona nataonao eo malala eny teo ihany tokoa le toerana mahitako anareo maly ary aizy ny iny de aizy salotsy malala fa maninona renao tsy mamaly ahy aiza ho aizy ireo misy azavana matsipitsy mitaralaka de reny anko ny saloy kely mifampitantana sady nitsika manatona ty hitako mamiratra tokoa ngamba ny fiainanareo izy telo mianaka mba fantatrareo tena malailo anareo tokoa ngiavy tena bangy eo am-piainako zao tsikinareo zao tsy hitako mo fiainako nisy hatramin'izay nalatsana nareo tatehany ty toerany ty zay nilozan'ny azavana ny fiainako ary tsy misy nameriny zany tsony raha tsy nifamonjeko anareo aty amin'ty toerany ty amonjy anareo aty asitrakareo sa ahoana hoy nareo izy takary ny tanako fa fona niaraka anareo amin'ty toerana misy anareo ty malala fa manina anao tsy miteny sady tsy hitaka ny endry saloy fa maninona to manana endrika feno alahelo ianao asa inona reny mety nampalelo anao ty ampionana anao raha malasiko atao reny manatona anao eny akaikinao eny amin'izao fotoana zao malala to ty anatona nefa namatokotrosa tsy afa-metsika akory andraso fa ny saloy reto efa manatona trano angamba sy ho ela de ho tonga eto amiko tokoa izy aka fa ngiany nareo reny eny aingany efa tena akaiky de akaiky tokoa akaiky fa iny ty mampijanona anareo tampoke fa misy iny nariny eny malala fa andeha ho aizy malala lasa malala neny asa vela nareo reto neny fa andeha ho aizy nareo verina anao inona ndray efa akaiky anefi nareo neny
Ratsy aiza nareo? Nofy. Nanofy indray ve? Tena nofy tokoa. Neny. Saloy. Malala. Izy ireo nitazako teo. Hitako teo ry zareo ary lasa rehefa kaikany eny sy saloy kely. Mampalahelo raha toka dia nofy tahaka izany fotsiny reny fiainam-pahasambarany reny. Efa mba no iveriko ho fono izao aizy nikitroko izao. Ay, nofotoko aty. Na ny andro aza tsy mbola mazava akory. Santa, tena misy dika ndreny nofy reny raha arak'izay niainako azy zay ke. Nofy? Indroa amin'izay nge nanofy azy ahy. Zany ka ry zareo ange tsy mety afaka ao anatin'ny sainao mihitsy. Ahoana moa ianao tsy hanofy azy? Efa niezaka nanadino azy ireo tamin'ny fomba rehetra ihany efa tena tsy mety. Ianao mihitsy ravo ny malaina hiatrika ny olonao a. Zay ny tena marina. Satria nahoana? Eny e, tsy maninona zany e. Fahasambarana ho anao tokoa ny fiainana azy ireo ao anatin'ny nofinao. Marina lenao. Efa mba tsy te hifohy intsony anefa tsy avela amin'ny fahamarinana hitazona ny tsy akory dia nofitra izany. Manatodika ny sainao analavitra ny zava-misy ety ivelany nofinao e. Ary misarika anao eny anatin'ny zavatra tsy hisy akory. Raha araka ny hevitra ihany koa mantsy dia misy zavatra tian'izy telo mianaka ampitaina amiko e. Ka inona ary misy izy ianao e? Izay aloha ny tsy haiko e. Inona tokoa ary izany? Jerenao fa nalahelo ny endriky malala izay hitako izay. Tsy nitsiky mihitsy izy. Tsy tahaka ny eny sy saloy. Mbola ambarako anao ihany raha fa tsy mahafaly azy ireo izao fiainana iananao eto izao a. Tsy mahafaly azy ireo mihitsy izany e. Ny alahelo azy ireo ianao. Indrindra ihany koa ny fampijalim-bata nataonao. Te hanaraka azy ireo ary Santa. Te hanaraka azy ireo mihitsy aho. Mandeha any ianao raha hanaraka azy? Ha? Fa inona no mahataitra anao? Hanaraka azy? Hanaraka azy hoiza moa? Raha mba hitako mantsy ny lalana. Tao misinty ianao ry Santa? Ha? Eto am-pandaniana an'izany zavatra rehetra ambaranao izany tokoa mantsy dia. Santa, efa naveriko aminao ombenombeno fa anjarako sao ka tokony izaho ihany no hizaka azy. Manaiky an'izany tokoa aho ravo a. Hitako tena sahiran-tsaina mantsy ianao izao. Toa miaina anaty fahoriana. Nefa fahoriana tsy anao akory fa aho. Aza manany amin'izany foana ianao e. Izay mahazo anao tsy maninona fa iainako ihany koa. Santa, fa maninona? Tsy haiko tsona re ravo a. Raha lazainao fa mampijaly tena maninona renao no manaiky hiara-mijaly sy mampijaly tena amiko e? Matoa ianao tsy manaiky a. Dia mety tsy fampijalim-batana tokoa ianao fa tena alahelo. Ianao rery ry Santa ny tramin'izao no mahatsapa an'izany. Ianao rery ny mino izay lazaiko ary mahatsapa ny zavatra iainako. Ka izay ngeny nanekeko hanampy anao hatramin'ny farany. Sarotra dia sarotra tokoa ianao hanampy anefa tsy hitako izay tokony ho vitanao e. Tsy a, betsaka ny azoko atao. Raha ny eritreritra ihany koa anefa dia hoe inona ny tsy efa vitanao tamiko. Dingana iray lehibe efa mba afaka mitoka ianao. Izay aloha dia efa zavatra lehibe izay ravo a. Nefa tena mbola tsy azoko antoka any amin'izany. Rehefa elaela tsy manendry azy ianao dia mety adinonao mba amin'ny fofony aza ka tsy ho tianao intsony izany. Asy. Nefa mba manakaikikaiky azy ireo angamba no anton'izany. Manakaikikaiky azy telo mianaka amin'ny nofy. Ka hono ary Santa? Voaingana ihany ve izany? Teo amin'ny herinandro mahery kely teo izay tsy nisotro ny toaka intsony e. Dia ianao ve aloha mihevitra fa hoe tena ho afaka amin'izany izy? Misy zavatra hafa mahavariana azy? Ataoko angamba fa zavatra hafa misy ifandraisana amin'ny alahelo ihany angamba izany. Marina tokoa izany ry Zosy a. Marina tokoa izany satria lazainy fa manofy azy telo mianaka foana hono izy. Ary efa fanindroany izao.
manofy azy ireo araka ny nambarany tamiko. eny manofy azy ireo sa mieritreritra azy? Ny fieritreretany azy ireo no mivadika ho nofo rehefa veo e. Izay nge ho ahy efa manakorotana ny sainy mantsy izany zavatra izany, ary mety aza hanofy ratsy mihitsy izy amin'izany. Tsy fantatro tsara aloha izay zavatra hitany fa tia anakaiky betsaka azy telo mianaka hono izy. Raha izany angery-tsanta anahirana ihany. Fa ahoana ozy izy ianao ry Zosy? Anisany mba nahafaly ahy ihany mantsy izany amin'ny lafiny anankiray satria nanampy azy hiala tamin'ny toaka. Tsy izany akory no toa hoe afinaritra ry tsanta. Fa nahoana kosa dia manam-poviny indray izy no andevoziny izany nofiny sy fahitana adaly izany ka. Fa inona moa no mampanahy anao e? Jerenao tsara e. Latsa-paneninana izy hatramin'iny loza iny ka hatramin'izao e. Ka raha indriny moa misy zavatra hafahafa tantarain'ireo olon'ireo indray ao anatin'ny nofiny tsy inony ve? Nasain'ireo tanterahany ka tsy ho ataony. Nofo re dia sakaizan'ny alina ihany. Aza manao an'izany ianao ry tsanta. Tena mampanahy be ahy tokoa izany zavatra izany. Ka tsy misy anerin'ny olona amin'ny zavatra ny fisiny ihany koa nge. Ka izay no mahatsy tompony tenany azy iny e. Eny e, efa nanomboka tao aoriany ny zavatra nenjady taminy izy no tsy tompony tenany intsony. Ohatry ny vatana mandehandeha aza sisa. Dia mbola mihevitra ary ve ianao ry tsanta fa ho afaka amin'izany gadran'izany ravo? Zosy, fa ahoana moa no hikivy amin'izany ozy izy ianao ka? Manam-pitiavana azy tono ka tsy fanditra aminao ahy. Kely ny finoanao e. Rehefa fantatro ihany koa fa miady irery aho. Mety mbola atody ny fiafaran'ny zao tantara izay ihany toko ngambana izy ka. Ho eo anilany foana amin'izay adina hatrehany. Eno ary tsanta. Fa mieritreritra an'izany aho hoe dia ohatry ny manana hevitra ihany. Ina ozy izy ianao? Raha izany misy dokotera izay tokoa hitako amin'ny tamin'ny gazety e. Hitako fa tsy haiko volana tonga amin'izay. Dokotera? Tsy dokotera no vahaolana amin'izany rehetra Zosy. Andasoko ino hoe izy io mantsy dia tsy dokotera sy hitako ka hoe hitsabo azy toy ny fihery sy ny ratra amin'ny tenany. Fa inona ka? Izy io izany dia araka le andiny ndahatsoratra hitako tamin'ilay gazety dia manafaka ny olona amin'ny olana ara-tsaina mahazo azy. Izay e, le atson'ny vazaha hoe psychiatre ireny. Na mitsabo ny aretina ara-tsaina sy ny mifamatotra amin'izany. Dia inona no ataony amin'izany? Tsy dia mahavantana ny olona loatra izany eto amintsika fa tena mifandraika betsaka amin'ny zavatra sahany io zavatra manjoany ravo io. Dia ahoana izany ry Zosy? Hono aloha e. Fa tena azo antoka ve nefa fa anasitrana azy izany dokotera lazainao izany? Nisy olona nijoro vavolombelona mihitsy ry tsanta tao anatin'ny gazety novakiako tamin'izay fotoana izay e. Toa hoe marary saina vokatry ny olana ara-pitiavana le izy. Le nijoro vavolombelona? Tao ihany koa ireo hoe vaky loha vokatry ny adi-painana sy ny famelomana ny ankizy ny betsaka e. Ka izay no nieritreretako hoe sao dia tokony ho jerena any ihany raha izay no mety hahatsara azy. Asa, iny e, afaka anontaniana ihany aloha e. Nefa ve aloha dia anaky an'izany iray ravo. Ka raha fitsaboana ho azy ve dia iravoravo tanana amin'izany izy? Ka afaka mandresa lahatra azy izany ianao? Afaka miresaka aminy tokoa ka? Ka mahaiza tsara re ianao miresaka aminy fa ny manahirana amin'izy iny fotsiny mantsy dia izao. Hoe ahoana? Betsaka ny olona nitezitra raha tononona hoe marary saina. Satria eritretiny fa tsarainao adaly izy amin'izay. Dia izay mety tsy anekeny hoe ho any amin'ilay dokoterako. Eny e, ataoko kosa aloha fa mahafantatra ny toerana misy azy izy ry Zosy a. Izay mantsy ry tsanta ny mampanahy hoe sao dia tsy mety hanaraka ny hevitrintsika akory izy. Aleo fa haiko foana ny mandresa lahatra azy amin'izany e. Eny ary. Dia rovintsika no andeha hoany? Raha ny mety dia tsara aloha ny manantona an'ilay dokotera meloa. Izay vao miaraka aminy raha ohatra ka voatoanantsika ho any izy. Eny ary. Raha izay ny fantatro Zosy fa mampety azy dia izay no atao. Izay mihitsy ny hitako fa mety. Eny na ara-pitsara dia efa afaka mandeha any aloha tsika sy ianao. Mandeha miloana amin'ilay dokotera izany. Aloha izay mihitsy e. Fa maninona ahy izany androany tsy mety mahita toro mihitsy. Efa firy alina izao.
raha ny fanafody fampatoriana no hoaniko mba hiainako anatin'ny nofo mamy efa nataoko fasahazany zany aika efa tia hita azy ireo indray tia eo naminy niny saloy kely ary malala aizarynareo telo mianaka tsy maninona fa no zay fomba rehetra tokoa ionako aminareo fa aza matahotra ary tsy maintsy ho tonga any ana ho elana ho aingana ito ihany indray reo fahasambarana sy fifaliana ny fampisarantsika tety fa rivotrinona koa zany za ve tsy mikatony ireo varavarakely ireo efa nitiako tsara ireo ka za ve efa tafiditra ao anaty nofo zaty aho zany za tena mbola mahatsiaro tena tsara ka tsy mbola reniko akory nefa tsinay zany marina raha mety mitony mihitsy le rivotra tsy fantatra na mitsoka aviaiza na mitsoka aviaiza na rito ambaravarana mitopatopa mafy tena fomehany malala mihitsy zany ka malala tokoa hoe zany malala savoravara mafy ny rivotra fa misy olona mijoro ange eo ambadiky ny rideau io fa io ve zany malala ianao malala ve ho ianao malala tena malala koa malala tonga atao tranany ve ianao ry malala nandray ry malala fa maniny ianao tsy miteny tsony jereo fa niaraka tamizay koa dia mijanona ny rivotra ny foko teo nitsahatra zany ankehitriny malala manatona ravako avy ataoniko ianao avifa malailomaky ary manina ianao rery ny tongo zao e aizy ny saloy malala fa manina ianao tsy miteny fa inona reny nahatezitra anao tampoka teo e za ve no zavatra nataoko ve indrisy toko fa tsy hita hifonana tsony angenareo e fantatro mantsy fanonona ataoko ny nahatonga anareo andao ny tany tsy fidiny nefa sapanory malala miatsaina mitsika amin'izao fotoan'izao ny alaheloko anareo telo mianako tena mafy zay fieniko tokoa zany fa tena mijaly ange ahy mijaly atsy eo anilanareo nefa vonany amaka anareo ahy andraso tsakana tena atona aminareo eny ianao koa roatra mitsaridina fotsiny eo voatranao mantsy azotramalala andraso ateako eoko ny tanako de anatona anao arahafako marala fanakaiza anao teo malala nanjavona tampoka ve malala fa lasa iza indray ianao e fa ahoana ary zany tsy hita tampoka teo zay naleha nefa de mijoro teto tokoa izy teto malala mandroso eny tokoka manaony ianao dokotera manaony ianao dokotera salama mipetrapetrahana reo misaotra nindra tokoka eo e azonao batainy misy zareo dia eo nareo mipetraka zay ka marina tokoa zany misaotranao dokotera ia eno a ka ino anao azoko atao anareo zay tsy zana re dokotera fa manana olana kely raha ny marina tsy kely mantsy zany fa tena goavana tokoa e eny e vonona ny haino anareo ary ento ary ny fanazavanareo e
dia zany dokotera ny zava-misy ka asa izay azonao hanampiana azy amin'izany. Mazava tokoa zany fa ono eny dokotera, ahoana no nahatonga anareo hanapa-kevitra anatonany amin'izany zavatra zany? Tsy izany dokotera fa nahita ny lehilahy tsoratra nivoaka tamin'ny gazety indray andro iny izay mikasika ny zavatra ataonao sy ny olana mety sitranao, dia izay ireny no tsy nisalasalana eny anatinanao taty. Izany tokoa re dokotera. Misy mantsy no natapa-kevitra hanao izy iny satria sy fantatry ny olona matetika ny fisiana itony. Ataon'izy ireny ho tsinotsinona zany ka izay no mahatonga ireo olona tsy ho sitrana intsony satria tsy nahazo fitsaboana hatramin'ny voalohany. Dia toy ny aretina rehetra ihany moa io rehefa tsy tsaboana dia mianaka. Eno ka raha araka ny fainonao an'izay nambaranay teo mikasika ny zava-manjoany io namana io ve dokotera, ahoana mety mbola misy hevitra ihany aminy? Raha ny amin'izay indray aloha raha ny hoe mety ho sitrana ve izy na tsy mbola fantatro mihitsy zany satria mbola ianareo mianadahy fotsiny zao tonga eto amiko amin'izao fotoana izao. Za mbola tsy nahita maso azy fa raha araka ny fitantaranareo azy fotsiny aloha tafiditra tsara anatin'ny asa sahaniko momba ny fitsaboana ara-tsaina zany. Ikosa ka izay mihitsy mantsy no antony nanatonana ianao satria mety mba afaka ny anampy azy betsaka tokoa ianao dokotera. Fa tsy mbola afaka manome toky aloha hoe ho sitrana izy na tsy fa mitsabo aloha sika. Eny marina tokoa izany dokotera. Inareo anankiroa ireo moa zany no tena namana akaiky azy indrindra? Dokotera. Zany very mademoiselle Santa ohatrany mianahana ane ianao Eny dokotera, marina izany. Andraso aloha azavaina tsara izy ity resaka mifamatotra amin'ny saina. Raha resaka saina tena sarotra zany satria tsy misy fandidiana azontsika atao amin'izany na hoe fanafody azontsika omena azy hohanina akory, fa mifototra betsaka amin'ny fahamarinana ihany noho ny fitsaboana, indrindra aminareo namany akaiky zany. Izy mantsy noho ny fikorontanana mahazo azy mety tsy ilaza amiko ny marina rehetra izy ka zao aokare dia ny marina rehetra zay fantatrareo tsy ho afininareo amiko mihitsy na dia kely azy. Eny dokotera. Tsetsatsetsatry hatra ihany zay fa afaka manao amin'izay isika ary. Raha ny tena izy tokoa dokotera dia na dia mpinamana azy izay dia manam-pitiavana azy ambadika izany. Efa fantatreo mihitsy ene. Saingy eny tsy midika inona akory izany. Ka ono fantatry olona io ve zany fitiavanao azy zany? Tsy tompoko. Talohan'ny fotoana Tranganzo Olo zao no efa tia azy ianao? Eny tompoko. Zany hoe tamin'ny fotoana mbola niarahana tamin'ilay olo tiany ihany koa zany. Izay indrindra. Efa maty moa izy zany amin'izao fotoana izao. Zany mihitsy dokotera, saingy asa mirery ihany zany. Tsy mbola nilaza ny ninona taminy hatramin'izao ary tsy mbola mieritreritra ihany koa ny ilaza aminy an'izany any aoriana any angamba asa. Mazava tsara zany. Ary ny fifandraisanareo telo manahoana? Hatramin'izay tokoa aloha dia tsy nisy olana mihitsy. Ary amin'izao fotoana izao ka tsy afeno nanao fa noho izy nanjary ny sotrosotro toko izay dokotera dia nanjary tsy niaino anay mihitsy izy. To te hitokatoka-monina izany. Eny nanomboka tamin'ireny vonana azo azy ireny mihitsy moa zany. Te hitokatoka-monina ohatry ny ahoana moa zany fa tsy azoko Izany hoe raha mandrara azy amin'ny zavatra anankiray ohatra zany zay dia tsy miheno ny teninay mihitsy izy. Zany manaraka azy ianao tsy mety izy satria fantany fandrara azy amin'ny zavatra izay tiany ataony. Ohatra hoe tsy misy any ambony any an'ireo olona maty ireo zany ny fisianao akaikiny. Ka aminareo aroa ireo ary izy ny tena akaiky azy kokoa Itsanta dokotera. Za tokoa dokotera. Ary izy ny tena fanerasera amin'ny akaiky. Andraso aloha tsy mitovy zany fantaniako zany tena akaiky zany hoe fizarako ny tsembarateloko mihitsy azy zay olona zay mahafantatra ny fiainako, fa ny tena fanerasera amiko tsy voatery hoiny olo iny akory, fa mety hoe tafaray lalana amiko foana isan'andro tena fanerasera sika nefa tsy akaiky ianao satria tsy atokisako. Ohatra raisiko fotsiny zany asa raha azonareo zany hoe tsy voatery olona iray ireo nefa koa mety ho iny olo iny ihany.
ay mazava tsara zany ka misy afa-tsy tsanta ihany ve io e za ihany tokoa ny tena mahavantana azy any rehetra re dokotera mazava zany ny avany sy ny fianakaviany lavitra azy daholo tena lavitra aminy tokoa satria tola asany amin'ny toera tsy hitany avokoa reo zay mba fantany ifatra amin'ny ela aza ono zany bon ataoko vampy zay ka zao no ataotsika eny dokotera mila entinareo aty izy tsy haiko moa zay fotoany mahamety an'izay de aorian'izay indray hitatsika eo ihany eny raha fa mila manomana azy zay alohan'izay eny rehefa vonina fotsiny nareo de milaza reto efa voasoratra reto no fotoana afahako amin'ny herinandro zany mety tokoa tika jerena amin'ity fotsiny zany zay fotoana mifanandrify aminy de amin'izay zay mampilaza aminao e mariny zany de zao no afatra eny toko mandrapatonga an'izay fotoana izay aza velirery loatra aloha izy ndray mantsy izy mba te fampizara zay zavatra manjo azy nefa raha tsy misy olona hitarainany eo tsy mamela azy amin'ny zavatra manjo azy tokoa tompoko zay tokoa eny ara aloha dokotera fa angamba angatatalana amin'izay aloha zay zay indrindra dokotera eny ary de velo marinareo mandram-piona indray dokotera mandroso e manahoana aloha ianao ie zao tsy tsaratsiratsy so fa mba tratrako tady kosa ianao ravoko fa za moa andeha ho izy ndre ary inona daholo reto sary aparitaka ao eto ambony latabatra reto sary nisy telo mianaka tolo reo ay jirany reto aho de mamisavisa azy reo ay ve reto sisa mba atao namana ato sary fotsiny tokoa izy reto sary sisy olona nyrijarija be zao nefa reny nefa rany tena mampalahelo fa misy zavatra fa efa eo tokoa ianao ry tsanta fa ona tsy zany fa niona tamin'ny malala ingahy maninona tsy zany oa tafahoana tamin'ny malala aho maly alina nanofy azy telo mianaka indray ianao tsy nofo zany ry tsanta tena nahita azy mihitsy ny masoko roa mihitsy ny nahita azy nofo tahaka ny enanao isan'andro ihany zany ravo tsy zany ry tsanta tsy mbola natory akory tsy mbola nikipy akory ny masoko maninona tsara hoe ravo zany oa ianao ve tsy ino ahy mihitsy hitako izy ary tonga tato trano teo avotrano teo mihitsy tena vo maika azy angamba mitombo ny zavatra mahazo andravo tika ary zay mihitsy le efa nampanahany zao sy fa fantatro ianao ve ry tsanta ahoana ka de ahoana ozy izy taminao ary ahoana ozy tamin'izany aloha ohatran'izao tantaraiky anao zao ny fandehan'ny zavatra ka eno tsara fa misy mifakaiza tamin'ny nofinenanao moa zany raha natory ka tendra tampoka avy eo de azoko inono zany saingy hafa mihitsy zay zavatra niainako zay ry tsanta tsy nofo zany ravo tsy nofy ahoany olona efa maty nge malaly eny efa maty izy saingy ahoana ary nahatongavany tato trano ianao tsy misy afa-tsy nieritreritra ao ihany nahatonga azy teo eritreritra o ianao ino ny fofofo mafy mantsy ny rivotra talohan'izay fantaro fa tsy aharesy lahatranao eto mihitsy aravo mariny ianao ve nefa ry tsanta mino an'izay lazaiko sa tsy mino zao mino ianao sa tsy mino zao misy fomba azoko aminjenanao inona inona fomba mety ampiverina azy telo mianaka eo amin'ny fiainako indray ry tsanta inona anampy anao betsaka anadino azy raha izany aloha efa niresaka foantsika zao ravo misy dokotera mpitsabo marary sainy zay ihany afaka ny anampy anao raha toka mety ianao maninona inona ny lazainao fa inona ny mampime anao amin'izany marina mavoko raha tsy olona dalako hoe angalanao dokotera janga adala
olona dokotera mpitsabo marary saina ve no alainao zany ve aminao tsotriny hoe mampime ravo a tsy hoe akory mandray anao adala e ny marary any angelo mila fanasitranany fa ataoko iny zany dokotera zany aminao e ary raha titanao marary saina ve hitondranao an'izany tsy adala tsy adala akory fa malahelo ny fisarahan'ireo olona akaiky ary eo fotsiny zay no anton'izao fiainako zao sa sao de nisy adalana nataoko tsy tsaroko ary tsy misy an'izany tokoa re ka zay nge no mampimea tamin'le hevitra teo efa tsinona akory ravo a aza raisina ho vazivazy zany resaka izany fa zava-dehibe amiko tokoa ny fahasalamanao ny iverenanao amin'ny fiainanao taloha indray re amin'ny fomba ahoana moa ny iverenako amin'ny fiainako taloha ahoana ny iverenako amin'izany ny fiainako taloha nge nisy azy telo mianake raha tsy nisy an'iny lozam-piarako dimatsiraviny iny tokoa mantsy ataoko fa tsy nivoana tamin'ireny ny fiainako hatr'izao mibosesika ao anatin'ny lohanao loatra nenina ravo a zay ny tena hitondrany ny fanampiany aminao fa aza raisinao tsinitsininy zany de inona nefa no tsabony amiko ry tsanta rehefa vonina ny eo anaminy ianao de fantatrao zany andraso fa ho hita eo ihany ataoko fa tsy misy mahamaika raha izany foana fa inona indray ary ny mbola andrasany tia mantatra ny toy ny fisehony malala tamiko ary tsanta inona marina re tena dikan'izany ianao matsy tsy mbola mimbo-kevitra amiko ka manao an'izany matiki ny rideau io fa iza ry malala ve to saloy tena saloy marina saloy manatina izy saloy toy mampitahoatra azy ao fisehoanaro amiko zao ka mariny mampatahoatra azy ao naleoko ihany nareo niseho amiko amin'ny mofto zay miditra tia trano tahaka zao ka saloy fa inona re ty ataonao hoe saloy de izy tramiko ihany ko ny endriny tao tsy faly mihitsy eny fantatra fa tezitra amiko nareo saingy tsy fidy ny angereny zava-niseho reny fa te hanaraka anareo ihany ko eny tsy manino azonao entina manaraka anao ary zandro malala vonina ny iara iamiko fahasambarana eo anilanareo telo mianaka ty zoko mantry efa tsy misy dikany amiko tsy mantsy ny fiainako ety zao jaly loatra fa nahoana reny de mamely amafy tahako zany ianao hoe saloy efa mety ny atsokondry ahy mifony tsy anao tsondry ahy saloy fa ty ataonao saloy fa ataonao ty mimiantsiny apetrao iny saloy aza sina mindry ahy aza tsindromina mindry ahy mety manaraka nareo tsy ampijaliana ry ahy saloy tsy miambamba mihitsy manimbrona amin'ny aty saloy zany tsy manino saloy efa lasa angamby izy teo efa lasa efa marainako ny andro efa ela be zany tsy nahatserovako tena teto tsarako farany mantsy de rehefa nandositra ny saloy nitondra antisaika aminony ano ninjera tampoka kay nalohako azy zany tena mbola maharary amafy mihitsy ravo
voay aho rehefa tsy mivoainao ange ty varavarany ity dia ianjo fokon'olona itsanta fantatro ange fa mare ahy ianao andraso aloha voaina ka rafo fa misy inony fa manindrany dia ela loatra tahaka izany re ianao vao mamotrano efa ho ato mifiry any nadondona teo nefa dia tsy renao akory tsanta tena tsy reko mitsy mariny fa ahoana ary za efa manahy mafy mihitsy sao dia nanaonao foana tato ianao tsy zany rery tsanta fa misy inona aloha andre ary ataonao inona eo avoatrano eo koa io antsy io fa inona ny saika ataonao ravo tsanta tonga teo indrainka izy maninona ary tady avy novonona tamin'io antsy io ravo tsy misy azoko izay lazainao fa maninona tsara hoe ravo zano any zava-niseho teo tena nanofy ianao ka mariny nanofy ratsy mihitsy kosa ngamby ianao ka tsy efa hitanao ara veo iprofo io za koa za mba gaga amin'io antsy eo voatrano ka iza fotsiny ara no eritreretina ho nampiasa azy io raha tsy ianao ihany ka tonga teo ngeo asaloy tonga teo izy ravo amin'ny nofinao ihany sisy izy no afaka miseho raha teo koa ianao dia mino mihitsy afa nahita azy ianao rery sisa no mahita an'izany ianao no miaina an'izany ravo tsy manonofo velively nefa afa tena hitako teo izy tezitra tamiko izy dia mikasa mono ahy nanendrika ao aza tena hita ho raiky tahotra tokoa hatramin'izao tsika miresaka izao tsy miteniteny foana angary tsanty marina ange zany ho ahy ravo marary ianao ka mila fitsabony za indray ianao raha tsy nieritreritra ho lasa lavitra be loatra tsy mahatonga an'izany re iny fa na dia hoe tsy nanofo tokoa azy ianao tsy mino azy any ianao ka inona fotsiny ary zany ozy izy ianao matoto matoto tokoa ve zany matoto izay ngely ny ilazako fa mamorona zavatra tsy misy tsika eny tsy maninona rehefa tsinao ahy ianao andraso fa mbola hitady porofo entiko hanehoananao fa niseho amiko ny fianakaviako eny fa nahatongavako eo taminao ravo tsy zany fa momba n'ilay resantsika indray andro iny ny momba n'le dokotera ndraiky amba zay miandry ny valiteninao nge za izy raha to efa vonina ny anampibetsaka anao tela zao fa marary saina foana ary mirediredy hita ho miaina anaty fijaliana nge ianao ravo raha ny amin'izany tsy mbola amin'izao mihitsy aloha mariny andray fa inona ary ny tena antony tsy hanekenao an'izany fantatro fa tsy mahavaolana ho anahy mihitsy zany azonao zany tsy mahavaolana zany dokoteranao zany eritrereto ihany ravo aleo izy aloha itsabo dia ho hita eo rehefa tsy mahasoa tokoa ve moa akory atao eny ka manatona anao foana rehefa vonina fa any amin'izao aloha tsy mbola vonina amin'izany ahy indray ary atao aneny sitraponao fizarana voalohany amin'ny tantara nosoratany sedera natenenara biarnara fisaona na mampiorokoditra ho velomin'ny liva vantso asen valy eve nandray veo tovy razany mamonjy anaty kosa anjary amin'ny herinaneo ny fizarana faro